Mbola anatin'izay baolina kitra izay ihany dia tsy mitsahatra ny mitady ny ampandrosoana azy ity zareo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra dia mpanazatra maromaro indray no navita fiofanana nahazo ny lisansy be avy amin'ny CAF izany izay nitanterahana omaly ihany koa ny lanonam-pamararana teo amin'izany fiofanana ho an'ny mpanazatra izany. Mpanazatra baolina kitra misy 12 menada avy amin'ny ligue paritra maromaro manerana ny nosy no nahazo fiofanana teny amin'ny fitoeram-piofanana Careo nanomboka ny 5 septambra teo ka hatramin'ny sabotsy 17 septambra. Fiofanana izay azahoana ny mari-pahaizana lisansy be CAF. Marihana fa andiany faefatra amin'ny mpiofana lisansy be CAF ireto nitondra ny anarana mandesy ireto. Nandritra ny fotoam-pamaranana omaly sabotsy ary no nilazan'ny solotenan'ny mpiofana izay nandray fitenenana fa vonona andesy amin'ny asa fanazarana ataon'izy ireo. Na izany aza nefa dia nanambara izy ireo fa ilaina amin'ny fampandrosoana anoratoviny ny fananana fitaovana sy fotodrafitrasa. Tetsakilan'izay dia nilaza ny tale teknika nasionaly no sady manampahaizana avy amin'ny CAF izay nitarika ny fiofanana Andriamatoa de Bon Jean-François fa ilaina ny mandalina sy miofana raha te hivoatra eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra moderna fa tsy vitan'ny mionona amin'ny tale-tanànana intsony. Nanampy azy tamin'ny fampiofanana moa Emile Andriamirado izay mpanomana ara-batan'ny ekipa pirenena malagasy satria singa iray tsy azo atao tsinitsinina amin'ny fivoaran'ny baolina kitra amin'izao fotoana ny fananana tanjaka ara-batana mendrika. Ary farany dia nanakatona ny lanonam-pamaranana i Nathalie Irabe izay mpikambana ao amin'ny komity mpanatanteraky ny FMF. Tamin'izany indrindra no nanambarany fa tsy mitsahatra mitady fomba rehetra hampandrosoana ny baolina kitra malagasy ny federasiona. Profon'izany ho izy ny fisian'ny fiofanana amin'ny sesisesy natao tato ato eo amin'ny sehatra isan-karazany eo amin'ity baolina kitra ity. Nanamafy kosa nefa ny tenany manoloana ny fangatahan'ireo mpiofana fa andraikitry ny fitondram-panjakana ny mametraka fotodrafitrasa. Samy tolorana mari-pakasitrahana avokoa moa ireto mpiofana misa 12 ireto ny sabotsy teo tany Careo. Fantatra kosa fa afaka iray volana vao hivaly ny fanadinana nataon'izy ireo ka azahoany izay mendrika ny mari-pahaizana lisansy be CAF.